La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni fampalalam Vaovao. Miampiefatra vaovao indray ny tranga vao marina fahatratra ny Covid-19 eto Madagasikara araky ny tatitra ny CCO androany. Hatreto, 20 amin'ireo 900 voan'ny valanaretina coronavirus no sitrana somatsara. Ny afaka ny fangalazana ny andron'ny Pasika tamin'ity androany ity, tamin'ny alalan'ny anomanjery sy tambajotran-tserasera no ny ara-miombabavaka ny tokantrano kristianina rehetra. Ny Sara savony sy takombava ny ponina obelanana isoroana amin'ny fianaky ny valanaretina coronavirus. Mbola tsy misy tranga any an-toerana 5 zava-dehibe ny fisoroana ho ny solombavamboaka voafidy tany an-toerana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, toy ny fanao ny isaky ny aladin'ny Pasika dia nanamasina izany andro izany ny Papa François androany. Tamin'izany no nanaovana antso amin'ny fampisarana ny ady eran-tany, nanome ny hevany mahakasika ny pandémie Covid-19 ihany koa izy. Ny adidiny rehetrany. Salandra topolasy topoavy taona vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao miampiefatra indray no tranga vao marina fahatratra ny Covid-19 araka ny tatitra avy amin'ny CCO Ivato androany tamin'ny 2 ora tolakandro teo hatreto 20 no sitrana asomatra Henri Florio. Tao anatin'ny 4 ora teo eo ny ampi-efatra indray ny tranga vaovao voamarina fatratra ny coronavirus eto Madagasikara araky ny tatitra navoaka ny ivitoeram-pibaikoana momba ny coronavirus etsy Ivato tamin'ny 2 ora tolakandro teo. Raha ho an'ireo olona efatra sitrana ireo, ny 2 amin'ireo teo amin'ny CSU Morafeno tao Tomasina ary ny 2 hafa teo anivon'ny CSU Antotapenaka eto Antananarivo renivohitra. Tahaka izao kosa ny mombamomba ireo olona vaovao na hitanga ny tranganaretina ireo. Ny mombamomba n'ireo olona vaovao ireo moa zany dia hatramin'ny oran-tenenana izao dia ny anankiroa amin'izy ireo aloha nananay ny Atsipri antendeha ho zaraintsika aminareo zany fa rehefa azo moa avy any amin'ny Institut Pasteur ny mombamomba ireo 2 hafa dia ho avy ihany fa mba niezaka moa zany izay hoe mba hitondra ny vaovao anio atoandro amintsika rehetrarehetra dia indro zaraina aminareo ny momba ny ireo olona 2 vaovao. Ny anak'le 2 vaovao amin'le efatra zany. Ny iray voalohany dia lehilahy 27 taona ary izy io malagasy efa miditra hôpitaly zany any Tomasina ao amin'ny centre hospitalier universitaire Morafeno Toamasina avy any Toamasina zany. Ny faharoa dia vehivavy 22 taona malagasy ary efa miditra hôpitaly ao amin'ny centre hospitalier universitaire Joseph Araseta Befilatanana malagasy ihany koa. Tsara ny manamarika fa raha momba n'ilay tranga faharoa io zany zao rehefa nataony fanadiadiana lalina dia tsy fanerasera akaiky tamin'ray reny olona hoe avy any ampitan-dranomasina izay fantatra fa tonga tamin'ireny zotra farany ireny olona io ary tsy tena hita faritra loatra koa hoe olona iza tamin'ireo hoe na ina na efa mitondra tsimikaretina teto Antananarivo teto Madagasikara zany. Zany Babi Stefana dia midika hoe tokony hitandrina tsara ary manamafy ny fitandremana isika satria efa paritaka zany erana Antananarivo satria eto Antananarivo moa zany sy any toerakafa fa io zany aloha zany hoe efa tsy voatery eto zany dia efa tsy fantatra intsony hoe taiza le olona mety mitondra na ina mitondra ilay tsimikaretina namindra azy tamin'ity olona anankiray ity. Tokony hanaraka antsakasy andavany ny toromarika hatrany ny rehetra raha ny fanazavana. Hatreto mbola tsy nisy ny ainana fohy. Ny amin'ireo taremarika sy tsara ho fantatra ny amin'ity andro Pasika ity dia misy ireo 5 vaovao sitrana miakatra 20 ary ireo 4 vaovao indray ny tiliana ny tsimikaretina ary izy ireo dia efa any amin'ny hôpitaly zany misitraka ny fitsaboana ireo izy 420 moa zany zao ny totaliny eny amin'ny hôpitaly satria miala amin'le 20 sitrana. Izay ngambany zany no afaka lazaina momba an'iny. Vaovao tsara anankiray koa ary tokony soratsika andro manala koa dia mbola tsy fisian'ireo olona izay nodimandry tsy fisiany maty zany tsy mbola misy ny maty zany hoe mialatsiny moa hoe tsy mbola misy tsy miandry izany isika fa
miara-mientana, miara-mivavaka ary miara-miasa amin'ny fotsika, ny saitsika, ny herintsika rehetra zany mba handresentsika ity valanaretina ity. Ny fandehan'ny antotanisa zany dia mbola verina ihany ireo taremarika rehetra fa avy any amin'ny Institut Pasteur de Madagascar irery ihany no fototra zany hoe source ny azahoana zany an'ireo antotanisy ireo. Zareo zany no manao hatreto, zareo irery aloha hatreto no manao zany an'ilay fitiliana hoe PCR. Mbola io zany aloha hatreto nafahana miteny fa azo antoka hoe afahana mahita zany ilay tsimok'aretina coronavirus ao amin'ilay olona anankiray. Etsy ankilany, ny antsy ny tompon'andraikitra eny anivon'ny fokotany ny filohan'ny ivon-toeram-pibaikoana momba ny Covid-19 andray andraikitra tandrify azy. Manoloana ny tsy fanajany olom-pirenena ny fihibohana. Nambarany tamin'izany, ny tokony hamafisana ny fanentanana ny tsirairay. Ny afaka ny fankalazana ny andron'ny Pasika tamin'ity taona ity, tamin'ny alalan'ny haino aman-jery sy tambazotra tserasera no niarany mombavaka ny tokantrano kristianina rehetra. Ionona saina. Isan-taona raha tany amin'ny trano fiangonana atrano no nankalazana ny andron'ny Pasika izay nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Tamin'ity taona ity, vokatry ny fisian'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara, ka nandraisana ny fepetra tsy vorovoriana sy hijanonan'ny rehetra ao an-trano. Tamin'ny alalan'ny haino aman-jery sy tamin'ny tambazotra tserasera Facebook ireo mpino no nanaraka ny fanompoam-pivavahana. Ho an'ity tokantrano iray nanaovana fanadihadiana, onjam-peo no nohenona ny maraina teo nanarahana izay fotoam-pivavahana izay. Rehefa nataony taminao hatramin'izay tsy mahafaty antoka anao zany. Alaiko neritreritra hoe ao am-piangonana ihany aho. Alaiko neritreritra hoe io dada rendrina toandro eo amin'ny alitara. Ary dia tsy heveriko mihitsy hoe tahaka ny radio ny enoko fa tahaka ny hoe miara-mivavaka ka na ny am-piangonana. Na izay natao teto tokantrano dia hitako fa mitovy zany. Satria Jesosy ny tena tadiavina ao am-po tsirairay avy. Ny zava-dehibe dia le concentration anao amin'ilay fotoana fotsiny zany tena ilaina hoe miaina an'ilay Pasika ao anatin'ilay fianonan'ny tantara rehetrarehetra sy ny zavatra rehetrarehetra na dia tsy hitanao maso ary tsy voatery nisy ny alitara fa le enao mihitsy zany lasa fiangonana kely enao zany. Namboarina ny tao an-tokantrano nasiana latabatra masina. Nisy ihany koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny mahafotoan-dehibe ny androandroano an'ny mpino kristianina. Ny aloha ireo rehetra ireo nisy ny fiomanana nataon'ny tsirairay. Raha ny fiomanana sy ny androany ihany nefa ny omanana. Fa efa tamin'ny herinandro manontolo iny ny omanana anatanteraka an'izany Pasika 24 zany. Ary raha vao miposaka ny maraina dia efa ny foa nandamindamina daholo tsy tato anatin'ny tokantrano nametraka na izao alitara zao ary hoe ahoana nanaovantsika azy. Eo foana ny fametrahanay an'io sa nandritra herinandro ary tsy niala teo mihitsy io fa izay rehetrarehetra samy kosa niomana inona ny akanjo anaovaka mifampite mihitsy ary inona ny mety sao dia tsy mety akanjo ity satria ohatra ny hivavaka any am-piangonana any ny kirarony tsy nanaovana fa ny momba ny tena manontolo dia tena atao anatin'ny fiomanana tanteraka handray an'izany Jesosy zany ao am-ponay. Ka amiko rehefa hoe iona amin'ny Jesosy zany ianao dia mitovy daholo na ho any am-piangonana ianao na izay eto an-trano aza dia misy tokoa fiomanana hoe ohatra ny andeha hivavaka hivoaka ihany dia miakanjo ohatra ny akanjo andeha hivavaka mivoaka ny trano. Araka izany, tsy nahasakana ny mpino kristianina tsy hankalaza ny fetin'ny Pasika nandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana ny fisian'ny valanaretina coronavirus eto amin'ny tany sy ny firenena. Mba ho fantatrareo fa tsy ny problema ny zava-dehibe fa ny fototra. Zay ny amin'iny fa esorina ary diovina avokoa ireo akanjo sy entana rehetra nentina nivoaka. Tsy tokony ampidirina ny trano izay rehetra avy any ivelany raha tsy mandalo fanadiovana. Ireo no torohevitra avy amin'ny mpitsabo manoloana ny valanaretina coronavirus. Tinara tsy mandresy. Na dia eo aza ny fisian'ny fepetra fihibohana, mbola maro amin'ny olona no tsy maintsy mivoaka ny trano no ny famonjena asa sy fandehanana miantsena. Manoloana izany, misy ireo fihetsika tokony ho tandreman'ny tsirairay rehefa hivoaka ny trano mba tsy hahazoana ny tsimok'aretina Covid-19. Rehefa hivoaka ny trano,
Akoatra ny fanaovana arivava sy ny fanasana tanana amin'ny savony matetika, tokony hanala ny firavaka vy eny aminy ny vehivavy ara-matotra ny volony. Dia misy fepetra vitsivitsy ihany koa moa tsy maintsy tokony arahana zany a. Dia mivoaka ny trano zany ianao ho an'ny vehivavy aloha zany dia asorina ny kafona aloha sy ny firavaka. Ny firavaka satria ireny métal zany a dia mijanona ela be eo mihitsy izy roa andro izy eo raha hoe anona iny. Dia tokony raha ny vehivavy koa dia tokony fatorana zany ny volo, mamatotra volo zany ny vehivavy raha tsara raha saromina le loha satria raha mipetaka eny izy mipetaka amin'ny akanjo moa izy dia mandritra ny roa andro vao mipetaka eny ohatran'izay koa ny amin'ny volo hoe sasa losan'andro fa tsy tokony entina miditra ny trano ireo akanjo sy entana rehetra nentina tany ivelany raha tsy efa nandalo fanadiovana. Esorina avokoa ny akanjo sy ny kiraro ary diovina daholo ny entana rehetra, sasana ny tanana sy ny tarehy izay vao miditra ny tokantrano. Natao izany mba hisorohana ny mety ho fitondrana ny tsy mikaretina ao tokantrano ka avoa ny fianakaviana izay tsy nivoaka. Miditra ny trano ianao zany dia tokony zavatra atao voalohany indrindra dia mety tokony mitsako anao fa tsy hoentinao izay foana ny ao anatin'ny saina zany tsy hoentiko miditra ao trano ny tsy mikaretina avy any ivelany. Noho izany zavatra ataonao voalohany indrindra dia tsoahana ny kiraro, tsy miditra ny trano kiraro fa any an-dala tsara raha misy lala tsara na ohatrany ajanona any ny kiraro. Vita izay fanalana ny kiraro zay dia esorinao ny akanjo asa alohan'ny hiditra eny misy atonao eny ambaravarana na eny amin'ny io couloir kely ipetrahanareo io misy miditra aminao io no asianao lambahoanina ohatr'izany fa tsoahanao zany izay nentinao avy eny ivelany dia mijanona eo satria hosasana iny na ahahy raha mafana ny andro amin'ny tanin'andro mandritry ny adiny 4 eo zany rehefa mafana ny andro ka misy masoandro. Vita ny manala akanjo dia asorinao koa ny masika. Asorinao ny masika amin'ny fanalana masika avy aty ny tahony no asorina tsy kitihanao mihitsy zany iny vavy iny satria eritreretinao eo zany efa mety hoe ho contaminé zany dia finosina tsara atao anaty dabapako eo amin'ilay toe midiranao koa zany dia tokony efa hoe izy dabapako zany no asianao na sachet amnosano azy mifatotra tsara midy tsara le masika. Vita izay dia manasa tanana amin'ny savony ianao manasa tanana mandritry ny farafakely moa natao hoe efatra 30 minitra no 30 segonda ny anasana tanana dia manasa tanana ianao sy manasa tarehy. Mandio ny telefoninao ianao izay manana telefona moa zany mandio ny telefona sy solomaso manao solomaso. Dia vita izay dia le saka le entana nentinao izay natokanao tao anatina voaniditra ianao tsy natokanao anatina carton le izy mandio an'iny tsirairay an'iny sakosy na poketranao iny moa zany dia tena tsy maintsy diovina daholo na ahahy mandritry ny. Mila mailo ny tsirairay manoloana ny fiparitany ivalana aretina coronavirus. Tsy amin'ny alalan'ny mpitodrora ihany no ifindrany, mipetaka endrehetra eny tsy mikaretina ary raha mahavoakasika izany ny olona iray ka tsy mandray fepetra dia voa avy hatrany. Na tsy mbola misy aza ny voan'ny valanaretina coronavirus ao Mahajanga, mametraka hatrany ny fepetra raha sanatrika misy izany ny tompona andraikitra any amin'ny toeranao ry Flori. Ho fanamafisana ny ady hatrena amin'ny fiparitany valanaretina coronavirus eto amintsika, nidina ifotony mijery ny zava-misy tena nivony CSU mahavoky atsimo Mahajanga ao Omaly, ireo tompona ndraiky mpanjakana ao an-toerana notariny ny lehibe ny faritra mpisolo toerana. Nambariny lehibe ny faritra fa ny sampandraharaha rehetra izay nisy teto anivony hôpitaly manara-penitra mahavoky araka ny fandaminana nafindra eny amin'ny CSU Pigaza Androva avokoa. Ny CSU mahavoky atsimo ankilana araka izany nefa no manana sahady amin'ny andraisana ireo olona mety ho tratrany coronavirus ao Mahajanga. Antony zany dia zomana satria tsisy mahafantatra ny rapitso ka miaraka moa zany zay eto misy ny fandarahana izay miasa eto amintsika zany no zareo ifalimetanana amintsika eto amin'ny faritra ireny amin'izay ady iraisana zany amin'ny zay ka izay zany ny tena antony fijerevana ity fotony inona ny zavatra misy ato amin'ny hôpitaly manara-penitra izay tsara marihana moa zany fa ato no toerana zany natao andraisana ireo izay na ny kasuspea na sanatriny zany
olona mety tratra ny aretina coronavirus. Nandritra ny fitsidian'izy ireo teto an-toerana no nangatany ny tompon'andraikitra ao amin'ny CSU Mahavoky Atsimo ny fanampiana sy ny tolo-tanana eo amin'ny lafiny fitaovana. Izay fitaovana mety ampiasaina amin'ny sampandraraha reanimation, eo amin'izany ny arovava, ny blouse ary ny solomaso. Vonona ny anome ireo fitaovana nangatan'ireo memem-pona ahafahana iadina amin'ny valinaretina COVID-19 eo amin'ny hôpital CSU Mahavoky Atsimo ny assistance plus araka ny voalazan'ny talety générale. Taoriry ny fitsidina teny amin'ny hôpital CSU Mahavoky Atsimo, nitsidika ihany koa ny laboratoire d'analyse médicale teny Analakely Mahajanga ireo tompon'andraikitra, notariny ny lehibe faritra mpisolo-toerana ao Mahajanga. Nizara savony sy takombava ny mponina ao Bealanana ao fisorohana ny fianaky ny valinaretina coronavirus. Mbola tsy misy ny tranga saingy zava-dehibe ny fisorohana ho ny solombavamboaka voafity tany an-toerana. Kaitondry Atsiravo. Mbola tsy misy coronavirus ary tsy nahitana tranga ao amin'ny distriktan'ny Bealanana atreto. Na izany aza, efa nanaraka ireo fepetra sy toromarika rehetra ahafahana miady amin'izany ny mponina any an-toerana. Nisy ihany koa ny fizarana takombava maimai-pona avy amin'ny solombavambahoaka miampy savony hanasana tanana ho fisorohana mialoha. Dia magnamafy ny fagnentanana aty amin'ny distriktin'ny Bealanana dia mbola tsisy marary izany valagnaretin'ny coronavirus. Ny tompon'andraikitra tsirairay dia magnentana ary ny vahoaka dia magnaraka ny toromarika mifandray amin'izany fagnentanana izany. Fa nefa mbola tsy tapaka magnamafy ny fisorohana an'izay valagnaretina izay fa tokana ny aigny ka tokony ho sarotiny tsika tsiraikiraiky avy magnaja ny toromarika ray metatra ny elagnelagna magnisy takombava ary tsy mivorivory rehefa mikohaka tampenana amin'ny kiotanana ny vava ary manasa tanana amin'ny savony isaky ny adiny roa. Magnantaigny izay rehefa ho tapitra ny vanim-potoana nomen'ny firenena ahafahantsika miady amin'izay dia tsy ho hisy ho tratran'izay valagnaretina izay miato amin'ny distriktin'ny Bealanana ray manontolo. Mitohy hatrany raha ny fanazavana ny fanentanana ny mponina anaraka ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Manon ny asan'ny sampanampamonjy vonina tamin'ity androany ity. Miakatra eto andrenivohitra ihany koa ireo posiposy. Dia indray arao rahantsika ao anatin'ny saritsy akiteniteny mahakasika izay.
place client hein. Toka eto fitoerany dokavarotra isika orira zay ny atatsika mahakasika ny fandrarahana farafody any Tomasina. Eo ihany koa ny fizarana fanomezana isa-tokantrano. Rehefa avy eo. Luxor, le plaisir du confort. Fepetra iarovana amin'ny coronavirus, fadio ny mikasika ny vava amin'ny tanana, na mikosikosoka maso, na mikasika tarehy. Alaviro aminao ny coronavirus, arao ny fepetra. Cool TV FM, miaraka aminao. Zao ie, mahay mandeha ny tsanaky dada sineny. Soa ihany fefa vonona ny kiraro ianarany mandeha, sady voatandrina daholo ny rirany maranitra surprise ato an-trano. Oops, mbola misy adino. Adinonao no nisafidy ny couche tsara ho azy. Ny couche tsara indrindra anarany mandeha, tsy hibakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny couche mety ho an'ny zazamena mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny couche molle fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay, ny couche molle fixe no mety indrindra ho an'ny zazamena mandeha. Rineny mampiasa ny couche molle fixe. Nouveau, avec Mour International, gardez le contact avec vos proches à l'étranger. Bénéficiez de 15 minutes d'appel à l'international pour seulement 5000 arrières TTC. Offre valable 24 heures. Tapez le dièse 322 étoile 52 dièse. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Norarahana ranom-panafody avokoa ireo samby mpitatitra etam-barotra miainga avao Tomasina makany amin'ny faritra Analanjorofo sy faritra Sava atao amin'ny fiarana tsambon'ny Tomasina. Fiara-miasa teo amin'ny commune ambonivohitry Tomasina izany sy ny APMF. Kaitao Andratsilavo. Hatramin'ny nanakanana ny fifamezivezen'ny olona teto amintsika manao ny asa fitaterana toy ny sehatra asa fitaterana entana rehetra ny eo anivon'ny fifamoivoizana an-dranomasina amin'ny fitaterana ireo entana ilain'ny mponina andavanandro. Mezaka araka izany ny commune ambonivohitra Tomasina manao ny asa fisorohana amin'ny mety ho fianaka ny valanaretina coronavirus any amin'ireo faritra hafa izay mifanolo-bodirindrina sy manana fifandraisana ara-barotra aminy. Nisy araka izany ny famindrana ranom-panafody ireo sambo miisa 50 mahery manao ny asa fitaterana ireo etam-barotra mampitoy an'ny Tomasina amin'ireo faritra manodidina toa ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Sava ka miantsona eo amin'ny serana-tsambon'ny Tomasina. Miasa any amin'ny sambo 50 anoany angambany no fitenendro hoany. Dia zavatra ohatr'izay zany zavatra ezaka ataon'ny commune urbaine zany izay mazava ho azy moa zany fa ny fanjakana ray manontolo
eto zany todika amin'ny vahoaka hoe ny fanjakana tena miezaka amin'izay tratrany heriny mba tsy hamparitaka ny otrikaretina io fa ny raha mba hoe tiana ampitaina amin'ny vahoaka kosa zany dia mba aokatsika rehetrarehetra mba hijanona ny tokantrano izay zavatra rehetra tazany fitondram-panjakana fa mety isy le otrikaretina na ohatran'izany dia mamono zahay mamono an'ireo otrikaretina rehetra reo amin'ny alalan'ireto fitaovana izay hitanareo reo dia ny vahoaka kosa zany zavatra tadiavina dia hoe manana fatokisana ny fitondram-panjakana ianareo ka mijanona any an-trano. Manaraka ny fepetra napetraka ny fitondram-panjakana ny eo anivon'ny fifamoivoizana an-dranomasina ny amin'ny fanakanana ny mpandeha tsy hiondrana antsambo intsony raha tsy ny entam-barotra tena ilain'ny mponina andavanandro ihany. Mifameno araka izany ny asan'ny commune Ambonivohitra Toamasina sy ny agence portuaire maritime et fluvial amin'ny ady iombonana andresena ny valanaretina coronavirus. Nahita moa tsika tamin'ny fotoanany hoe 7-8-9 zay président de la République hoe miverina ny fitaterana fa mila manaja ny ara-pahasalamana ny rehetrarehetra dia tamin'ireny fotoana ireny zany namerina koa zany ny izahay taty amin'ny port hatitra an'ireo olona izay bloqué tany Antananarivo sy tany Fianarantsoa izay tonga taminay teto dia niezaka izay namoaka presque navoakanay 7-8-9 zany raha ny statistika navoaka kotetra zany passager angamba nandeha tany Antala, Sambava, Maroantsetra mananiky ny 400 na 500 kg tao anatin'ny 3 andro igny. Dia amin'izao fotoana zao moa zany miverina amin'ilay fepetra ny raisin'ny fitondram-panjakana hoe ny transport ihany mandeha dia reto zany ny sambo transport mitatitra entana zany reto andehanantsika reto mandeha foana isanandro zany efa misy ny entana amatsina ny faritra manodidina. Samby mpitondra entam-barotra manodidina ny 7 isanandro no mivoaka eo amin'ny seranantsambon'ny Toamasina ato anatin'izao vanim-potoana ny fihibohana sy famehana ara-pahasalamana izao raha toa ka manodidina ny 10 isanandro zany amin'ny andavanandro tsy misy valanaretina. Amina pahapasika ny andro ihany koa ny ady atao amin'ny fiparitany valanaretina coronavirus nanentana ny vahoaka malagasy rehetra anaja sy anaraka ny toromarika rehetra ny solotena ny tanora avy any Nosbe fanampanazavana. Tavavana lohany naharegny izy navozo satria anao mizaha vaovao tsy maregny dimanjato zegny hoe maty tsotanjato zegny hoe maty agny antena zala navozo mare fa izy koa tafarafara tato fanaregny fa misy koa fa 12 000 koa olo janga agny fa nahajanga koa atsika ta Madagasikara teto io amizay mo hainao atsika gasy hoe mihivô zegny hoe tove raha viny kininy aza atao lavitra antena zegny tato zegny mbala misy fo le taotro fa hafa helo fa tsy karaha taloha afatra ho antsika jiaby atsika jiaby Madagasikara izy io zalahy aretigny mampavozo alio zegny zay raha volagniny fanjakana izy koa rô mivola manasa tagnana alohantsika nasa tagnana ho antsika mahay fanambarandro agny hoe kaza miboaka tragno izy koa zegny tsisy raha dianao an-tany agny ohatra zegny andiasa nandegnano bazary fa tsy mboagna olo aroa izy alio zegny atsika mba hagnaraka zay lamigny napetraka ny fanjakana zay tsara zalaboko ny egny Mitohatra ny fizarana fanomezana anampiana ny mponina amin'izao fotoana izao akoatra ny eny amin'ny fokotany sy ny EPP misy ihany koa ireo mitety tokantrano anatitra izany ka atao Andriatsilavo. Samy manao izay ho afany amin'ny fanomezan-tanana ahafahan'ny mponina mivelona sy miaina am-pilaminana ny tsirairay avy. Maro ihany koa ireo fikambanana olon-tsotra tsara sitrapo manolotra fanampiana hiatrehana ny fihibohana. Ny fiatrehana izany izay nanovan'ny fiainana isa-tokantrano tato anatin'ny 3 herinandro izay. Fiatrehan'ilay confinement aloha mafimafy azy satria efa zatra mivoaka no tsy maintsy mihiboka manaraka ny fandaminana rehetra momba le resaka fahasalamana dia mafy avy tsy maintsy manaraka izay. Eny azo lazaina mafimafy moa ilay izy kanefa kosa rehefa hoe zay ve no hita fa hoe ampahafaingana ny hoe tsy paritan'le fianakilay aretina dia fandrina zany hoe tokony mba hoe anaraka foana zay torohevitra omen'ny filoham-pirenena sy izay rehetra manentana zany ny olona tsirairay avy mafy aloha ilay izy mafy kanefa rehefa hoe zay dia tokony hoe mba hiara-hiasa zany ny raha ohatra hoe zany misy olona hoe sanatria tsy tokony hidirana amin'ny resaka politika tsony zany ilay fiainana amin'izao fotoana izao ka hoe anakiana foana fa tokony hoe ny fandrina zany dia mba hoe raha manana sosokevitra ianao dia mba manome sosokevitra fa tsy mifanakiana zany amintsika malagasy. Na izany aza ny fiezahana anaraka ny tsaka sy andava ireo fepetra ahafahana mamongotra ny valanaretina no ahafahana miverina amin'ny fiainana andavanandro. Eto dia manentana antsika malagasy ray manontolo tsy akanavaka mihitsy
efa manao ny ezaka ny fanjakana, efa manao ny tokony atao ireo mpitandro filaminana, efa manao ny tratrany ainy ireo mpitsabo ho aingany mba tsisan'izany ho faty zany raha manaraka tsara ny consigne amen'ireo olona reo tsika fa tsy sanatria tsy mahafantatra amin'ny fahoriantsika le mitady sakafo sanandro ny olona fa mba satry mba ho malagasy tsisy ho maty na ndray rahantsika eto Madagasikara ka entanitsika anaraka tsaka ny sandavana ireo consigne ameny ny fitondram-panjakana meny ireo mpitandro filamenana ary meny ireo mpitsabo manerana Madagasikara fa tena ampitiavana nanompoany antsika malagasy ka aoka rentsika mba anaraka tsaka ny sandavany izay toromarika amen'ireo mpitondra sy mpitantana antsika ary mpiasa amin'ny fahasalamana rehetrarehetra reo. Ankoatra ny fizarana fanomezana eny anivon'ny fokotany, misy ihany koa ireo mitety tokantrano anatitra izay voatirambin'ny tanana. Maresaka iraisam-pirenena toa ny fanaony isaky ny aladan'ny Pasika dia nanamasina izany andro izany ny Papa François androany. Tamin'izany no nanaovany antsoavo amin'ny fampitsarana ny ady rehetra eran'izao tontolo izao. Nanome ny hevany mahakasika ny pandémie Covid-19 ihany koa izy tamin'izany falampanazavana. Ce temps n'est pas le temps de l'indifférence. Tsy fotoanan'ny fitsarasarana izao, Kristy koa anampy sy anazava ny fisainan'ireo rehetra izay tompona andraikitra amin'ireo ady rehetra mba ananan'izy ireo hery sy finiavana amin'ny fampitsarana ny ady faran'izay aingana eraky ny vazatany rehetra. Tsy fotoanan'ny firavaraviana tanana ihany koa izao fa mila mirahina hiadivana amin'ny pandémie Covid-19. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy anome fanantenana ho an'ny mahantra. Tokony ara-entana ihany koa ny fanjakana rehetra mba hiatrika ny tena filana ankehitriny ary anena na anafoana mihitsy ny trosan'ireo firenena tena sahirana. Et surtout, la possibilité d'une assistance sanitaire convenable. Dia iny maresaka iraisam-pirenena indray manakatona vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nararaka izany. Soava tsara atao. Luxor, le plaisir du confort. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny Vaovao.